Makasitraka anao tsy misaraka amin'ny télévision malagasy manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao asaiko mpanajany anao hanaraka izany hatramin'ny farany. Mialohany hidirantsika amin'ireo antsipriam-baovao dia indro aroso aminao avy hatrany ireo lohateny. Vita ny tetezany sambrano raha nasipampanamboarana. Ny roso amin'ny fandidiana maimaim-pony ireo vehivavy tratrany aretina mamany lava ny hôpitaly be n'Antsohihy. Mitaraina amin'ny setroka ratsy avoakan'ny ozinina avy amin'ny orinasa tsy miankina iray ny ponina ao alakamisy Anosiala. Lafiny fanadiovana sy fidiovana no isataratsika ny fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao vahoaka manodidina ny 4 alina avy amin'ny faritra 4 eto Madagasikara no mahazo tombontsoa amin'ny fisitrahana fitaovana fototra momba ny fahadiovana sy fidiovana avy amin'ny UNICEF miaraka amin'ny ministerin'ny rano fanadiovana sy fidiovana ary ny gouvernemanta japonais izay manana tanjona amin'ny fampihenana ny loza teraky ny fandotona ny rano ataon'ny tetikasa mba hisitrahana ireo vahoaka rano fisotro madio amin'ny alalan'ny rano mandeha amin'ny herin'ny masoandro fa eo ihany koa ny fisitrahana isa-tokantrano ny teknôlôjia takela-pivoahana misy cuvette auto-fermant kanisa arak'izany ny fidinana ifotony ny jerena ny fizotry ny asa tany amin'ny faritra Androy sy Anosy Annick Pierre solotenanay Otto Lagnaro. Ankoatra ny fisitrahan'ireo vahoaka aty atsimo rano fisotro madio dia misy ihany koa ny tetikasa mampisitraka fitaovana fototra amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana toy ity teknôlôjia takela-pivoahana misy cuvette auto-fermant ity. Izy ity dia tetikasan'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina isan'izany ny UNICEF vatsiany mpiara-miombona antoka vola izay natao mifanaraka amin'ny fahefana isa-tokantrano. Les ménages d'acheter avec leur propre argent des toilettes de bonne qualité, des toilettes qui seront durables, mais par contre qui ont un certain coût au départ et qui sont des toilettes complètes, c'est-à-dire par exemple il n'y a pas d'ouverture qui laisse les mouches passer, etc. parce que les mouches sont des vecteurs de maladies. Donc c'est des toilettes qui sont totalement aux normes et l'idée c'est donc que les ménages puissent payer en plusieurs fois pour qu'ils aient... On peut aussi les subventionner un peu pour faire des prêts à moindre coût, etc. Donc il y a différentes formes de motivation. Et nous sommes très contents du résultat réalisé ici dans cette région. Surtout, je crois que c'est un modèle du partenariat public-privé. Donc je crois que ce modèle va pérenniser l'attitude de la population locale et puis ça va améliorer les conditions de vie, surtout dans le domaine. Ministeran rano miezaka hatrany amin'ny fampiakarana ny tany malagasy misitraka rano fisotro madio. Fantatsika fa mbola maro aty amin'ny toerana aty ny fivoahana akalamanjana dia noezahana natoro sy nampahafantarina ny mponina hoe fampiasana ny an'ireny toeram-pivoahana mba manaraka ny tokony ho izy izay. Maria koa fa ity tetikasa ity dia rahantsika amin'ny gouvernement japonais sy ny UNICEF amin'ny faritra 4 eto Madagasikara dia 4 alina eo no misitraka izay tetikasa amin'ny resaka fidiovana izay. Manome lanjany sehatra tsy miankina ihany koa izy ity satria dia eto an-toerana ihany no ataony famokarana. Zay ny makasika ny resaka fitaterana kosa vita raha namboarina ny talata lasa teo ny tetezan'ny sambrano any amin'ny district Anambanja Ratsiahivona moa dia nisy lavaka izay niteraka tahotra tamin'ny mpampiasa lalana teo ampovoan'ny tetezana ka ny orinasa Kolasa no ny andraikitra ny asa fanamboarana izany. Kinisy Bezandry solotenanay ao Ambanja. Saika isan-taona no ahitana fahasimbana ny eto amin'ny tetezan'ny sambrano no ny fanteran'ny fotodrafitrasa. Tsy mitazam-potsina nefa ireo tompon'andraikitra raha sendra mahita ny fahasimbana fa miezaka ny manamboatra. Naharitra teo amin'ny adiny 5 ny nanaova ny orinasa Kolasa ny asa teto ny talata lasa teo izay tsy maintsy nanapahana ny fifamoivoizana mba hahafahana manafaingana ny asa. Vita moa ny asa no ny fiara-miasa ny ministeran'ny asa vaventy sy ny orinasa Kolasa fa miandrandra ny jerena manokana ity tetezana ity ny mpampiasa lalana sy ny poniny Ambanja. Tsy hoe tsy mety ny ataondreo zao mbola vonjimaiky provisoire fa ny angatany zegny amin'ny président Mikael mba hoe jerevagna kaiky mihitsy izy ty avy aty Ambanja mihitsy zegny ministre ny travaux publics tsy hoe reo tsy magnano ny eto
fa fiangaviagna zegny mba ho tonga ty mihitsy rô jery akaiky karakory tany pont Sambrano fa tegna maharary surtout zegny zay vahoaka ny Ambanja Sambrano sy mpampiasa ity pont Sambrano ty. Lalana tsy maintsy andalovana ny eto amin'ity tetezana ity satria lalam-pirenena ka izany no antony hanaovana izany fangatahana izany. Manantena ny hamalia ny tompon'andraikitra izao fangatahana izao ny aty amin'ny distrikany Ambanja. Zay ny tao Ambanja fa ikisaka ao Ambilobe ao aloha sika manoloana ny famaizana trano izay niseho tany amin'ny distrikany Ambilobe ny farany herinandro lasa teo dia tonga nitondra vonjovoina ho an'ireo traboina ny avy ao anivon'ny faritra Diana Ramanandanja Alain Solotenanay any Ambilobe. Tamin'ny 7 ora mandilitra 20 minitra ny antomboany afo ary tsy maty raha tsy tamin'ny araka amby 10 ora matsagna. Nagnano araka izay nahazo natao ny fokon'olo magnodidiny tamin'ny famonoana ny afo. Ny trano kosa somary teritery ka nanasatra ny famehezana izany. 10 ny trano may kilaravan'ny afo tao ny trano fonenana sy trano fivarotana. Tonga nanolotra fagnampiana n'ireo traboina ny delegasion antariany lehibe ny faritra Diana. Nahita ny ranomaly igny tsy niampy koa hoe latsinainy fa andro dimasy zay navy taty no tonga ny fo amin'ny alalan'ny fitondragna avy amin'ny fanavozana sy amin'ny faritra dia mba navy zay nandeha nitsidiky mitondra raha hely itsirambinay izy hitatsika hitaty misy tôly 20 misy vary 5 menaka 20 tavangy siramamy misy koa koveta 10 so 20 misy kopy 20 dia misy enveloppe. Matsiaro sambatra fa manana ray aman-dreny mpiahy afaka magnampy hoy ny solon-tegna ny fianakaviagna. Anao tsy liamy andra tinainy dimanche andra fangalanao ripôzy mangoroka folo efa zay manana ray aman-dreny tsy adignanao zahay bezo hitatsika raha jiaby landalo. Nisy tamin'izy ireo tsisy raha nazo raisiny ny lambankotry ihany mba tavela ho an'ny sasany ny avana magnatsipy ely ny mampisikiny ny sasany. Ankoatra ny tany Ambilobe dia nitrangana trano ihany koa tany amin'ny distrikany Betroka atao amin'ny fokotany Morariva manoloana izany dia nitondra fanampiana ho an'ireo traboina ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny PNGRC ka tonga nanolotra izany tany an-toerana ny solom-bavambahoaka voafidy atao Betroka. Théophile Norbert Solotenanay ao Betroka. Trano 5 tafo tetsy amin'ny fokotany ny Morariva no may iray amin'ireo fokotany mandrafitra ny komina ambony vohitry Betroka. Trano 5 hafa tsy maintsy noravana ny tafony ny soroana ny afitsy ny hitatra mpiaramonina 370 no traboina vokatry izany. Ny ndohan'ny afo moa dia ny tompo-tragno nahandro amin'ny andro hariva igny dia natokony eo ny nahandro ny afo mirehitry lasa izy nidina satria i koa mahampiratỳ mifidy ty reny mahomby dia nandeha netana ny namany agny koa ny hoe tetitetigny olo hariva moa olo avy atana nandeha lasa nitetitety tragno igny agny izay atapany agny amizay ny rehitsy amizay gn'afo tato afara zany nandadaka. Mainandritra ny famaizan'ny trano teny an-toerana avokoa ny tahiry-tsakafo n'ireo tantsa ny masombo ny fanaka samihafa ambamy ny fitaovam-pianarana ny mpianatra. May aby misy ny tandrify aby amin'ny tokantragno aby rehetra izy may aby io. Efa miverina sekoly very mpianatra ro? Izy aloha efa mandeha miverina sekoly. Inona ny ezaka natao tam'izay? Ny ezaka moa zany dia fa raha ny fianakaviana zay mba raha no samy magnatoratoraka raha aminazy fa mbo sy tafariny araky ny fombany. Nambaran'ny lehibe ny fokotany Morariva hatrany fa mbola olana lehibe hiandrany tantsa ao aminy ny hanarenana ireo trano may noho ny fahasarotany fitadiavana hazo ahafahana hanarina ny fahasombana rehetra amin'ireo trano ny tantsa. Fa nisy moa zao nefa nilanila akata fa nahazo akata agny fa misy efa tonga eto nefa dia ezaka be satria ny hazo momba anazy tena tsy misy fa dia atao zy fomba raha anazy tokony ho vita aloha heky. Raha vatany vonahare ny tatitra mikasika ny vonana hazo ireo tantsa ny fitondram-panjakana ny fanavozana ny Repoblika ny Madagasikara dia nandefa fanampiana avy hatrany ho fanamaivana ny fasairanana ny tantsa atraboiny. Nisy zavatra voasaramontanany avy amin'ny fanjakana zay solotena ny BNGRC naterinay miaraka mamranao MC satria ireo moa zany be da be ny zavatra fangatan'ny olona reo fa ny zavatra fanomendreo anay no naterinay zao aloha ka voalohany ireo sakasakafo naterinay dia saka voamaina misy vilagny misy ro ao misy kopy ao misy menaky ao zany mampiavaka an'ity fotranana fanavoazana ty zay taretiny kolonely Mikedandrendriny na tragno ray na tragno roa ka hoe hitany may dia manampy izy magnamety olo marika no mpiara-miasa aminazy. Miteraka olana ho an'ny toeram-ponenany ny tantsa
amin'ireo tanàna ambany vohatra aty amin'ny distriktany Betroka rehefa misy ny fahamaizany trano toy izao ny fanorenana trano mifanakaiky ny akamaroany mbola tafibozaka avokoa ny rano hampiasaina ifamonjena raha sanatria misy ny haitrano lavitry ny toeram-ponenany tanja. Fanandritra izay fidinanay fotony nanolorana ny fanampiana ho an'ireo traboina atao Betroka izay dia naneo hevitra ny solombavambahoaka voafidy tany toerana amin'ny fanamafisana ny ady atao amin'ny fandriampahalemana eo ihany koa ny fanamafisana ny tsipartany rongony any amin'ny distrikany Betroka fanampanazavana. Zay sy teny hoe hanafonana ity zany tamin'ny district Betroka fa io moa zany araky ny toromarika n'Andriamatoa filohan'ny fanavoazana hoe tokony ary asany zany ny olom-boafidy sy ny olom-botena zany ka io asa vadrano ny resaka asa sy fandriampahalemana ty zany ka zay zany mahatonga anay reto midina aty amin'ny fotony firy taona foana zany ny olo zany agnatin'ny district Betroka ty dia taraina foana sy fandriampahalemana ka zay zany mahatonga anay sarotina amin'ny resaka hoe ty resaka zava-mahadomelina ty satria raha misy ny fagnatratrarana resaka zava-mahadomelina zany tamin'ny Madagasikara zany zahay teo amin'ny district Betroka zany atao amin'ny membre MCA Betroka no tena hoe voalohany fanaovana fagnatratrarana ny zavatra zay satria efa tangonzaka foana ty district Betroka ty atrizay hoe fa maninona zany naninona amin'izao fotoana zao zany ny gendarmerie sy ny polisy aty amin'ny district Betroka mahatratra ny zavatra io satria efa misy ny firaisankina zany satria ireo mpanao rongony mpanao firenao mpianatra zany mantetika tamin'ny voalohany teo hampidiny zany le olom-boafidy sy ny olona olom-boteny salama zao manao daniky izy raha varina miady foana zany no MC sy ny solombavambahoaka dia valanak'izay zay paikady zay zany dia niaraka ny vory zahay niaraka ny zavatra io ino tokony ataosika mazavatra zay dia zao zany tevana registre be dia be zao satria vomalomalo zany zay zao nahatratra nongony 25 gony akoatrany fa tamin'ny taloha 3 taona mahery zany voandroany vomalomalo koa zay nahatratra koa tany amin'ny commune Nalivao 5 gony noho ny ezaka atao zay zavatra zay zany noho ny firaisankina zay satria sisy tombosoa azonay ireo zany hoe ady atragno satria manjary victime ihany zany le vahoaka zany ka nenay zany dia manao ansoavy mampitana satria mbola misy manamboninahitra misy olo ambonimbony manao intervention zavatra ty tsy mety aminay zavatra zay io ihany miteraka sy fandriampahalemana tamin'ny district Betroka resaka rongorongony io satria hay zany dia masaky miteny amintsika Madagasikara fa mba mihegna 75% resaka sy fandriampahalemana aty amin'ny district Betroka noho nino noho noezakinay amin'ny zavatra sahala amin'izay ka hay zany manao ansoavy koa amin'ny reto namanay satria sy ampy le tomanana amin'ny resaka fiarakodia sahala amin'ny gendarme zao dia tena sisy tobily maty tobily gendarmerie any polisy moa tobily kitikity avao tobily polisy nefa sandraka amin'ity 22 commune totra zay gendarmerie nge Betroka ty zany azonao 22 commune tany fesiny nefa sisy tobily zany maro lasegny mahazonay fa zay voateny mampiasa tobily district dia mampiasa tobily polisy kitikity rasy ty ka hay zany magataka koa amin'ny fitram-panjakana zany mikasika ny satria mamparelo zany hoe raha sagnatria misy zavatra atao sainy hoe intervention any amin'ny resaka hana sy resaka hoe famafia resaka rongony zay dia manana saritra zany intervention ohatra ka sisy fiara zany satria na hoe mandeha amin'ny tany hafa ny fiaran'izy roa aty amin'ny district Betroka zany dia atao modely manerana ny district miray hina tanteraka ny député de Madagasikara sy ireo membre MC tombosoa ambony firenena tombosoa ambony district Betroka no zarevanay fa sy tombosoa ny assemblée zany mbola izay resaka fametrahana fandriampahalemana izay ihany namafisina ny ezaka fametrahana fandriampahalemana ao amin'ny Serana-Tsambo ny Ankiabe distrikany Maroantsetra napetraka ny poste fixe ny gendarmerie amin'ny pirenena afahana manaramaso ireo entana miditra sy mivoaka izay natao mba hisoroana ny famoahana sy fampidirana entana tsy ara-dalàna any Maroantsetra. Boniface Ramiandroson. Fisorohana ny fandikan-dalàna ty amin'ny Serana-Tsambo dia nametraka poste fixe eto ampidirana sy ampivoahany port Ankiakabe ny kompania gendarmerie sy ny brigade ny Maroantsetra. Manomboka izao dia misy gendarme miasa eto isanandro. Anansanay moa zany raha hita amin'ny port dia miassurer ny sûreté sy ny sécurité zany hoe ao anatin'izay ny fanaraha-maso ny fivezivezeny fiara olona eo ihany koa ny sambo izay miditra sy mivoaka ato amintsika. Mandala eto amin'ny Serana-Tsambo Ankiakabe daholo ny entana rehetra miditra sy mivoaka ny distrikany Maroantsetra hoentitra araka izany ny fisavana mba hisorohana ny fidirana sy fivoahan'ny entana tsy ara-dalàna. Ka fisiany zao poste fixe napetraka ny gendarmerie zao dia mafaly zay eo amin'ny commune ary indrindra fa agnampy ny fagnaraha-maso ny zavatra miditra sy mivoaka aty amin'ity toerana Ankiakabe ty. Ka eto moa dia magnentana ny vahoaka, magnentana ny armatera samby agnaraka ny lamina zay ataon'zareo fa agnisan'ny magnampy atsika amin'ny fitandronan'ny filaminana eto Maroantsetra.
antenena araka izany fa iena ireo mpandraraha zatra manao gaboraraka tsy te handoa risy torina manondra nintana ntsokosoko ireny aoriana zao tombony ho an'ny fokotany anjamarina sankeka be ihany koa ifametrahana azy ity satria raha misy ilana mpitandro filaminana tampoka dia efa tsy miantso ny any amin'ny tobeny zandary fa avy hatrany afaka manao intervention ny zandary miasa eto. Ho any amin'ny faritra Nalanjorofo indray aloha isika manana karazam-bokatra samihafa ivavatenina fa tsy voahaja ny fifaninanana eo ampamarotana tsy ampy ihany koa ny mpividy vokatra tonga any an-toerana Abel Benjamin. Tanjaka ara-pamokarana ireo vokatra samihafa ivavatenina. Mihoatra ny 80% ny velaran-tany fambolena ato no rakotra jirofo, misy la vanille, jirofo, kafe ary karazam-bokatra voliavitra samihafa ihany koa izy. Ivavatenina no manana ampahany besaka amin'ny lemake azafo izay sombotry faritra Nalanjorofo amin'ny famokaram-bary. Izy no mamasy ny Fenerivosinanana sy Toamasina mandavan-taona. Tsy misy fifaninanana malalaka nefa ny fividianana na fanangonana ireo vokatra ireo noho ny fahapotehan'ny lalana hoy ny solombavam-bahoaka Vola Mazaka Felix Boris. Ka aisan'ny district tegna avokavoky Nalanjorofo amizao io ito district ny Vavatenina zao. Zany agnisan'ny mba anerako an'ireo fitondram-panjakana maefa ninanindra an'ireo ministra ny asa vaventy maro ny vokatra misy aminay eto na arena ambonin'ny tany zany na arena ambanin'ny tany fa le voly fagnondrana no asiako courant misy vokatra jirofo ato misy vokatra lavani ato ary misy vokatra cannelle ato misy vokatra café ato ary an'izao antsika mikoragna zao misy menaka regny jirofo na huile essentielle d'effet de girofle zegny agnisan'ny misy aminay ato ary tsy de misy saison loatra fa saky misy mandavaton ka agnisan'ny zegny zany ny vokatra misy Vavatenina zany io moa zany amin'ny tapany Antsignana io de misy volo fagnonana ko fa ny mampiavaka ananjy io resaka vary io amin'ilay makia zafo io dikan'izay zany tegna ilaigna le lanambeo io mikasika ny TVND io matao azy natao jusque tanjahambeo na onovany fitondram-panjakana taloha dikan'izay zany raha tamin'ny 1973 na onovana lalambe Vavatenina Anjahambe dikan'izay midika zay fa avokavoko ny commune mandeha any amina efatra zany ilalambeo eran'ny TVND Vavatenina Anjahambe. Ankatoko ny fahaterahany ny faritra Ambatosoa izao dia manana ny toerany lehibe amin'ny famelomana ny faritra Nalanjorofo i Vavatenina. Miezaka mametraka rindandamina ahafahana mamahaolana amin'ny famoam-bokatra io ny mpitondra aty amin'ny faritra. Fa ny tena zava-dehibe dia fandraisana andraikitra ny fanjakana ka andraisany an-tanàna manontolo ny fanamboarana indray ny lalana mampitoy ny ansikafoka hatrany Anjahambe. Atamin'ny alalan'ny fikonan-dohany ireo mpisehatra ara-toekarena amin'ny tontolon'ny lavani ao amin'ny faritra Sofia no nanatanterahana ny fifidianana ny filohan'ny ARM na ny Alliance Régionale de Lavani sy ny filohan'ny AVM Alliance de Lavani de Madagascar. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ireo mpandrara sy ny mpamboly ary ny mpanangom-bokatra mba ametrahana ny fanavaozana ny rafitra andrindrana ny seha-piariana Lavani any amin'ny faritra Sofia. Pierre Tratsara, Roland Rasolo Mandimby. Faritra fito eto Madagasikara no ahitanany vokatra lavani ka ny faritra Sofia no mitana ny laharana voalohany amin'ny fanatsarana ny kalitao. Ho fanatsarana trano ny seha-piariana io dia nisy ny atrikasa fanavaozana ny sehatry ny lavani izay ataony ny fitondrana malagasy mijoro ankehitriny. Ho an'ny faritra Sofia dia teto Antsino namolavolana ny fanavaozana ny sehatry ny lavani io izay namoanana ny fanombohana drafitra fanavaozana sy ny fandaminana ny tetiandro na ny kalandrie fiotazana ny lavani ary ny fandrafetana ny drafitra régional ny lavani ka ny fidianana ireo solotena ho an'ny avy amin'ny ARV na ny Alliance Régionale de Vani dia Andriamatoa Malazaambo Ronaldo izay lany tamin'ny sambatenina amin'ny 50 amin'ireo mpifidy raiky amby zato. Magnentina antsika ivelan'ny faritra na antsika agnatin'ny faritry mba agnara-dalàna fa agnatanteraka asanaiza efa tsy magnorohoro tsy manakory fa vonika hiarasa amintsika na velany na tsy atao agnatin'ny faritra. Ka magnantegna fô iroborobo ny fileran'ny vanilla ny fitsanganan'izao fanavaozany ARV zao. Olona roa kosa no vonina hisehatra sy hisolon-tena ireo mpikambana ikirakira avy ety amin'ny faritra Sofia ho eo amin'ny national kosa na AVM dia ny Alliance pour l'Avenir de Madagascar
anatin'izany Andriamatoa Razakamanana André. Efa efitra taona 5 taona ngambany izay tsy nisiany izao atelier vanily taloka izay ny antony isorana ny fagnavozana moa miezaka ihany magnatsara ny vidimokatra ary hiezaka agnatsara ny fomba fikirikirana sy fandrarahana ny lavanilina zay ny mahatonga ifazahoana agrément maro dia maro amin'izao fotoana izao ny fagnafoana ny $4 izay ilaigny amin'ny mpamolana lavany izy fiovan'ny vidin'ny lavanilina. Hitondra rivo-baovao an'ny Seha-Piarina Vanily anatin'izao fanavozana izao ty amin'ny faritra Sofia. Zay ny tany amin'ny faritra Sofia afatafapetraka tamin'ny fomba ofisialy tany amin'ny faritra Vakinakaratra ny vovonana rally na ny Rassemblement des agriculteurs libres et indépendants Mejanahary fanantenana Revingdam. Ny fampandrosoana, ny ady amin'ny fanotrana, ny fanovana toe-tsaina, ny fitariana ireo tanora andray andraikitra, ireo no imasoa ny vovonana rally Rassemblement des agriculteurs libres et indépendants. Napetraka tamin'ny fomba ofisialy teto amin'ny faritra Vakinakaratra ny vovonana izay mampivondrona ireo olona misehatra amin'ny fiompiana sy fambolena. Vovonana rally dia manerana Madagasikara. Fa ny fomba fiasa amin'ny vovonana dia district, izany hoe base de données an'ny rally zany district. Manangatra birao isaky ny district izay ny tanjona. Ao anatin'ilay birao fotsiny misy staff mandrafitra azy, izany hoe misy ingénieur agronome, docteur vétérinaire ary technicien vitsivitsy hiasa ao ary ifanoro hitondra ny programme anasan'ny vovonana eny amin'ny eny fotony aloha ary ihany koa manomenitra kefa rehetra izay ilain'ny tantsaha mba ahafahantsika mandeha mafimafy kokoa amin'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny fivoarana. Misy zavatra betsaka tokony hovay ary voizitsika atao anatin'ny vovonana rally. Izany hoe ao ny firaisankina, ao ny fandraisana andraikitra sy miraviravin-tanana, mijery ny tanora ary manatsara ny fomba fiasa amin'ny lafiny fambolena sy fiompiana ary ny jono. Izahay ato amin'ny vovonana rally dia nanolo-tena mba handrindra sy hanamora izay fiainan'ny tantsaha zay. Mariana fa misandrahaka manerana ny Madagasikara ny vovonana rally ary hiara-iasa akaiky amin'ny ministera ny fambolena sy fiompiana ary ny jono izy ireo mba hahazoana vokatra aingana. Mbola ijanona amin'ny faritra Vakinakaratra ihany isika ny Alarobia lasa teo anotokanana ny fitoerana fandraisana ny ankizy manana fahasembanana ao amin'ny fokontany fiadanana commune Andranomanelatra district Antsirabe faharoa Famatsimbola avy amin'ny fikambanana zazakely Suisse no nahazoana izay fotodrafitrasa izay cadre jaonera Entso Rasoary Malala. Ifitoerana fandraisana manokana ny ankizy manana fahasembanana nampitondraina ny anarana hoe avana ity napetraka eto amin'ny fokontany fiadanana commune Andranomanelatra ity ahitana efitrano fianarana ho an'ny ankizy, toerana atoriana ary alana voly, ny fotodrafitrasa, tanjona, ny ahafahana mampisitraka zofeno sy mitovy amin'ny ankizy rehetra, ny ankizy manana fahasembanana, tsy ny ankizy manana fahasembanana rehetra nefa no afaka raisina an-tanana fa ireo izay tandindondoza sy tsy manana fianakaviana. Mizara roa ny akany havana dia ny akany atoandro, izany hoe ho an'ireo ankizy tsy afaka makany ampianarana miaraka amin'ireo ankizy hafa fa mila fiampianarana manokana dia materina ny fianakaviana ny ray aman-dreny amin'ny maraina makaty amin'ny akany dia ny hariva alaina sakafo atoandro sy manao goûter aty aminay ankoatra ny fianarana. Dia ny akany amin'ny alina andraisana an'ireo ankizy tsy manana fianakaviana na tandindondoza, izany hoe misy ireo ankizy misy manary, misy ireo ankizy mety hiara-ny herisetra dia asorina eo anivon'ilay olona manao herisetra azy izy dia apetraka ny eo amin'ny ministeran'ny mponina sy ny avy eo amin'ny mpitsara ny ankizy aty aminay. Manandanja amin'ny commune Andranomanelatra izay commune mampiaty raha teo ny fametrahana ity ivitoerana avana ity misy ako ny mivantana amin'ny sosialim-bahoaka. Zava-dehibe tokoa ny ity ataontsika centre d'accueil spécialisé pour enfants handicapés ity satria dia
ny fampitantana indray ary mihitsy moa zany ny commune sy le tototsika hoe tiakany ty iahinantsika ireo ankizy manana fahasembanana olo-dehibe zava-dehibe ho satria tsy vita commune rely izy ary anisany manala andreo vesatra ato amin'ny commune moa zany ny fisian'ity fa dia ny masoivony Suisse izay nanatrika ny fitokanana ity ivony toerana avana andrano manelatra ny Tsirabe faharoa ity dia nanamafy fa hita taratra amin'ny alalan'izao ny fiara-miasa akaiky eo amin'ny firenena Suisse sy ny firenena malagasy. Zay ny makasika an'iny fa hairoso amin'ny resaka fahasalamana indray aloha isika renim-pianakaviana misa 2:20 no nisitraka fandidiana maimaim-poana ho an'ny aretina mamany lava tany amin'ny CHRR Antsohihy izay aretina mpahazo ny vehivavy aorian'ny fahasarotam-piterana any Sara Miarambelo Pierrette Ratsara. Anisan'ny aretina mpahazo ny vehivavy aorian'ny fahasarotam-piterana ny aretina mamany lava izay aretina mahamenatra eny anivon'ny fiarahamonina noho ny fofona aterany ary mety hitarika hatrany amin'ny tsy fahazoana zaza intsony izany. Ho fanampiana ireo renitra hatran'io aretina io dia misy ny hetsika fandidiana maimaim-poana izay aretina mamany lava izay ato amin'ny CHRR Antsohihy. Fahasarotana fiterana taraiky loatra ilay vehivavy mihetsy zaza dia voatsindry ela be eo ny vesi dia rosotra ny takavy. Tokony manantona tokom-pahasalamana izany vehivavy dia voka rehefa misafy dia rehefa miteraka koa dia manantona tokom-pahasalamana satria vokatry ny fahatarany fivoahan'ilay zaza no mahatonga an'izy dia manantona mialoha izany vao mihetsy zaza dia tonga dia manantona tokom-pahasalamana fa tsy mijanonjanona any an-trano. Ny 27 volana May hatramin'ny 30 volana May izao ny hetsika maimaim-poana ka vehivavy 12 no hisitraka izany ary hisy ny fanaraha-maso ny fahasalaman'izy ireo. Ao anatin'ny enim-bolana aloha izany izy tokony araha-maso tsara ny vehivavy rehefa voadidy ny fahasalamany rehetrarehetra mahakasika an'izay ny eo amin'ny fitaovam-pananana dia tsy tokony ray amin'ny vadiny na ny olona miaraka aminy izy ao anatin'izay eo am-bolana izay farafahakeliny fa mety hitatra any amin'ny valovolana herintaona dia mamofona ilay olona dia lasa tsy tafiditra ao anatin'ny fiarahamonina intsony fa ny aretina ao amin'ny taova ambany eo dia mety misy resaka infection mety hiteraka any arinany koa mety hiteraka amin'izay tsy fahatombana ao ambany izay maneligelona ny fiterana ihany koa zany mety tsy ahazo zaza mihitsy ilay izy. Izao no tanteraka moa no ny fiaraha-miasan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny ASOS ary ny fandaran'asa fistule obstétricale. Zay ny makasika an'iny fa ho an'ny Tomasina indray aloha isika ny sedra olana ireo ainao manjery tany Tomasina tamin'ny fandalovany rivodoza agezany fitaovana maro no niara-pasimbana ka tsy nafana ny asa araka ny tokony ho izy nandritra ny fitsidiana nataony studio sifaka tany an-toerana izay mpiara-miasa amin'ny onjam-peo maro efa natsitika fa isy fiara-miasa anarenana amin'ny ampahany ny fahavoazana vokatra izay rivodoza izay. Bruno Randriamampiona, José Henri, Franck Michel. Niantraika mafy dia mafy tamin'ireo hainao manjery teto Tomasina ny voka-dratsy nateraky ny rivodoza gezany. Andro vitsy taoriana ny trangany nefa efa samy niezaka hanao ny hampandeha vonjomaika indrindra ny onjam-peo nateo aza ny olana lafy ny herinaratra tamin'izany. Ny herinandro lasa teo fohy be na hainao manjery folo teto Tomasina notsodia ny studio sifaka nijerena ny fahavoazana ary nanombanana ihany koa ny mety ho fiara-miasa ka voalohany amin'izany ny lafin'ny fampitaovana. Fanatsimbola ny UNESCO zany da tena marina ao anatin'ilay tetikasa antsoina hoe miatrika entina misy tosika ny hainao manjery aty Tomasina zay miarany gezany dia aorinan'izao zany isy dingana telo tao dia jerena hoe inona ny apoy natosika ara-materialy omena an'ireo hainao manjery arakaraky ny filany sy arakaraky hoe iza ny tena mila tosika dia iza nefa mba afaka kosa izy aloha miarina ahafahany manokana indray le orinasa tserasera. Dia ny dingana faharoa isy karazana hoe fampifanana na hoe orientation an'ireo mpamokatra fandarana hoe mety ny fandarana ilain'ny olona amin'izao fotoana zao ka mila voizina amin'ny olona ahafahany miatrika ny fiainana indray. Ny fahatelo iarahana amin'ireo tokony orinasa tserasera misy indray zany hoe miaraka amin'ny BNGC ihany koa sy izay mitovy sehatrasa ao anatin'izay zany dia hoe inona an'ireo karazana pakiady tokony atao ahafahana miaro le haino manjery. Zava-dehibe tokoa mety tsy ny rehetra no azo fa zava-dehibe ary tsy nisy nijery talohany zao tetikasa izao
sainay ny milaza fa tsy nisy nijery ny sehatry ny hainao manjery makasika an'le hoe contenu tena marina koa fa tena aleo jerena miaraka ny hoe ahoana indray ny fomba iaraha manavao ny fifampitaizana. Raha fehezina tsy maintsy handalo fiavoazana ara-pitaovana sy amin'ny tolotra eo amin'ny asa ireo haino aman-jery izay ho tafiditra sy ho voafantina ao anatin'ireo folo iara-iasa amin'ny studio sifaka ireo hikatsahana ny fanatsarana ny tontolo ny haino aman-jery. Resaka fizahatany vola mitentina roa alina ka hatramin'ny $100 ny famatsim-bola azon'ireo mpisehatra amin'ny fizahatany any amin'ny distrikany Vangaindrano hanatsarana ny sehatra misy azy ho an'izay rehetra mahafeno ny fepetra izany dia tetika asan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fizahatany sy ny fampiroboroboana ny asa tanana tanterain'ny PIC 3 tetika Samiar Pro Tourisme Menacien Proust solotenanay any Vangaindrano. Isan'ny sakana tsy ahafahan'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany anatin'izany ireo mpampisakafo sy mpampatory anatsara ny sehatra misy azy ny tsy fampiam-bola ampiasaina. Tsampany fitondram-panjakana izany ankehitriny amin'ny alalan'ny ministeran'ny fizahantany nitondra ny vahaolana toy ny tetikasa Miar Pro Tourisme izay tetikasa famatsiam-bola manomboka amin'ny $2,000 ka hatramin'ny $100 izay tanterahan'ny PIC 3 anatin'ny faritra valo eto Madagasikara ka isan'ny misitraka an'izany ny faritra Tsimotsinanana ka nantanterahana atrikasa mahakasika izany ny teto anatin'ny distrikany Vangaindrano. Izy io dia tetikasany PIC 3 izay nentina hanatsarana ny sehatra fizahantany amin'ny servisy tolotra. Ka tamin'ity andian'ity dia nametraka ny teo anivon'ny programa ny ahafahan'ireo faritra izay ao anatin'ny zone PIC mametraka ato taratasy mba hisehatra hifaninana amin'ny alalan'ity tetikasa ity ka ny teto amin'ny distrikany Vangaindrano dia nahazo tombony manokana ny sehatra fizahantany izany hoe ny mpampisakafo sy ny mpampatory ary izay managneritseritra hampandroso ny sehatra fizahantany. Nambara tandroany fa misy fomba entina misivana ireo te hahazo izany fisitrahana famatsiam-bola tsy averina ary raha maso nefa kosa misy anjara bibiky entina. Namafisitra teto ihany koa ny fanentanana momba ny fampanaran-dalàna hanamora ny fisitrahana ny famatsiam-bola nangataka ny mba hitarana izao tetikasa izao amin'ny komina hafa n'Andrenivohitra ny lehiben'ny distrika satria antenaina fa hampiroborobo sy hanamora ny lafin'ny fizahantany ny fahavitany lalam-pirenena RN12A afaka ataona visy. Zay ny tany amin'ny distrikany Vangaindrano fa ho an'ny distrikany Ambohidratrimo kosa commune Alakamisy Anosiala dia misy orinasa afaka bayray ahinim-ponina manodidina ho mamoaka setroka manimba fahasalamana. Raha ny voalazana izy ireo dia efa ny maro no nijoro sy ny asa tao an-toerana io orinasa io saingy tato anatin'ny volana vitsivitsy no nahitana fiovana amin'ny fomba fandoroana ireo fako izay avoaka ny ozina ampiasaina mitaraina noho ny fofona sy ny setroka hafahafa ireo mponina ary milaza fa efa misy fiatraikany amin'ny fahasalamana sy ny fambolena herinirina Rasolo Arjon. Anarivo ireo olona niasa sy mbola miasa ao amin'ny orinasa afaka bayray ety Alakamisy Anosiala. Raha ny fitantaran'ireo mponina manodidina nefa dia niova tsikelikely ny fomba fitantanana sy ny fomba fandoroana ny fako na déchet avoaka ny ozina ao amin'ny orinasa io ka miteraka tsy fahasalamana ho an'ny mponina manodidina. Iny ato anatinao rehetrarehetra ohatran'ny aretina korona vilitsy ireny tsisy hafan'ireny mihitsy dia voantserin'ny avanao dia marary andona avanao. Io zany io setrika be io zany tena tokony tsy eteto mihitsy zany fa tokony mba hoe avadiky ny zareo amin'ny resaka kitay zany fa taloha izy io tsy haiko hoe roapolo taona lasa ve zay dia feno kitay tao dia kitay ny ampiasain'ny orinasa fa ny amin'izao zany ny orinasa mampiasa an'ilay volodambo dia tena sahirana be zay amin'ilay resaka fahasalamana mijary be zay to misy andro iny masonao iny mangididy dia mamoaka tay maso io mijary be zany maso ty tenda ty iny zany partiany iny zany
Ny aretin'ny tratra sy ny taovam-pisefona ary ny areti-maso no voalaza fa tena mahazo vahana tratra n'ilay setroka hafahafa. Ara-pahasalamana aloha zany tena sahirana tsy salama mihitsy ny tratra amin'ilay setroka tena enjana be ny setroka avoakan'ilay orinasa zany. Tsy fantatra hoe inona ny dorany eo na inona ny dorany eo aloha fa tena mafy. Zay moa tsy dia maka vidéo dia hoe afaka manome preuve anareo fa fiarahamony eto aloha dia mahatsapa an'izany daholo. Fa misy fotoana izy rehefa mandoro mila isan'andro moa zany. Dia rehefa mandoro izy dia misetroka tonga dia maizina mihitsy maizina tena na io masoandro raha hitanao hoe tena maloka mihitsy hoe rehefa miakatra le setroka. Dia le fehany amin'ny vatana moa zany mazava ho azy fa ny tratra marary, ny tratra mikohaka, ny sery matetika ianao mila isaky ny isan-kerinandro aloha vetivety fa hoe indraindray isaky ny tapa-bolana ianao dia mikohaka foana. Tsy nimponina ihany anefa no ahina izy fiantraikany amin'ity raharaha ity fa iny ireo ray aman-dreny ihany koa ny mety ho voka-dratsy ny setroka amin'ireo mpianatra eny amin'ireo sekoly manamorona ny orinasa satria dia tsy mifidy ora ny fivoahan'ny setroka. Tsy karitra nandritra ny fotoana nandalovanay tety an-toerana fa misy ny setroka nivoaka avy ao amin'ilay orinasa saingy rehefa nitady ny hevitra ireo tompony andraikitry ny orinasa izahay mba hahazoana ny fanazavana momba ireo fitaraina nataon'ny mponina manodidina dia tsy mbola afaka nandray izy ireo noho ny antony ara-pandrindrana anatina. Miandry araka izany ny fanazavana ny tompony andraikitry ity orinasa ity ho fanampim-baovao sy fanampim-panazavana ary ny mety ho fandraisana andraikitry ny sampan-draharaha misahana ny tontolo iainana izay andrasan'ny mponina ety Alakamisy Anosiala. Zay ny makasika an'iny fa hamiantso fiaraha-misalahy sy firaisan-kina amin'ny vahoaka ao anatin'ny faritra Amoron'i Maniny avy ao anivon'ny faritra mba ahafana miaraka mandroso ary hanova ny tantara mba tsy ho rambony intsony ny faritra Amoron'i Maniny amin'ny tamin'ireo faritra hafa eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana keny Maminiaina Pierrette Rakotovao. Ny fanambiny avy ao anivon'ny faritra Amoron'i Maniny ny ampiakatra ny faritra amin'ny laharana tsaratsara kokoa amin'ny fandrosoana eto Madagasikara raha nambaran'ny talen'ny raharaha sosialy miantso ny firaisan-kina sy ny fiambonana ahafahana mitondra fanavaozana ho an'ny Amoron'i Maniny. Miara-misalahy ny rehetra ao agnatin'izay fampandrosoana izay ao ny vahoaka tsy akanavaka ao ireo nomena andraikitra tsy fidiana tsy avahana dia miara-misalahy amin'ny fampandrosoana ny faritra Amoron'i Maniny indrindra ny komina misy atsika mba hangalana ny faritra Amoron'i Maniny ao anatin'ny laharana izay mahamanyatra ovahantsika izay laharana izay ka tonga ny fotoana ao aorianan'izay dia hanana ny laharana tsaratsara kokoa izany faritra Amoron'i Maniny izany noho ny firaisan-kina avy amintsika tsirairay avy sy ny fifanomezan-tanana iandriketantsika tsirairay avy. Marina moa fa distrika efatra no mandrafitra ny faritra Amoron'i Maniny dia Ambositra, Fandrina, Manandrina sy Ambato Finandrana ary manana komuna misa 280. Mbola hijanona any amin'ny faritra Amoron'i Maniny ihany isika omena fiofanana makasika ny resaka serasera ireo mpisehatra amin'ny serasera any amin'ny faritra Amoron'i Maniny ka tsy ho atao ambany zavatra ihany koa ny sehatry ny kolotsaina rody manana Sandra avoariny aina Yarmanatso. Manan-karena kolotsaina maro Amoron'i Maniny isan'ny ny savika izay mampiavaka ny faritra iray manontolo, ny faly avy ao amin'ny distrikany Manandrina, ny randram-balo ao Fandrina sy ny maro hafa. Ho tohizana ny ezaka efa natao ho fampiroboroboana ireo ho ny taleparitry ny serasera sy ny kolotsaina Amoron'i Maniny vaovao randriana andrasana Anselme ary angatana ny fiarah-miasa amin'ny lafikery rehetra. Tsy ho atao ambany zavatra ihany koa ny lafin'ny serasera. Raha ny faritra Amoron'i Maniny zany rasy voalohany izy ateo dia faharoa amin'ny fananana kolotsaina amin'ny atao faritra atao maniera Madagasikara misy ara amin'ny resaka kolotsaina zava-dehibe izy io atao faritra dia mangataka an'ireo ray aman-dreny fiarah-miasa aminy fananaiko moa zareo apirobobony zany sehatra ny kolotsaina zany ny faritra Amoron'i Maniny. Dia ny communication moa zany raha tena tia amintsika ty misy communication na média canaux ampiasaintsika regny dia misy ny communication de proximité mbola hoeritreretintsika ho zerena izy io amin'ny valana aretina miparitaka amin'izao fotoana izao ohatra ny hoe ny dialogue communautaire ny fotony zany dia ampiasaina daholo ny canaux eritreretintsika
isoroana ny valanaretina zay na eo ny impox na eo sanatria an'izany ty contact délégué communication rehetrarehetra zany a sy ny ato amin'ny faritra aloha ny ato amin'ny RNMTVM misy mpampiofana tonga aty dia amin'ny resaka famoam-baovao mpanjakana aoriana ny 26 misy ny fampiofanana ny mpanao gazety amin'ny alalan'ny fifezana ny intelligence artificielle satria isika mpanao gazety zao matetika miseritra any anabaka no maka vaovao efa sy voafetsika zany a ty tena vaovao marina ty feka radio hainao mijery miankina sy miankina fanjakana eto amin'ny faritra Morona Maniny eritreretana anaovana azy Totosan'ny mpamindra-pitatanana teo amin'ny taleparitra ny serasera sy ny kolotsaina Morona Maniny teo aloha Jean Menmenjanahary sy ny vaovao Randrianandrasana Anselme izay nitsofondrano ara-pomba malagasy teto anivon'ny Brown fitalepaparitra ny serasera sy ny kolotsaina Morona Maniny. Mbola any amin'ny faritra Morona Maniny iny ihany maro ireo tanora any amin'ny faritra Morona Maniny no mana-talenta amin'ny resaka ady saingy tsy ampy ny sehatra isehon'izy ireo ka antopisi ny festival Morona Maniny andiany fahatelo rodomanana Sandra Rakotovao Théophile. Isan'ny faritra manan-karena kolotsaina Morona Maniny akoatra ny riba sy ny fomba mampanao mampiavaka ny faritra teo ihany koa ny dihy toy ny kalipaka kidodo sy ny maro hafa manao lara-pahamehana amin'ny fampiroboroboana izany ny fitalepaparitra ny serasera sy ny kolotsaina ty an-toerana ary misokatra amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpisehatra rehetra isany ny fanohanana ny festival Morona Maniny. Festival Morona Maniny 3e édition ny firenena mandray anjara misy ny avy any ivelany dia misy ny La Réunion misy ny Comore misy ny Seychelles Mayotte Rodrigue ary Nosy Maurice tombotsoa azo mifandihizana zany dia dia afaka ivelomana ary ny koa fahazavatana saina fa na vita ty festival Morona Maniny ty dia misy ireo zay solotena hoe zay mpandray anjara avy eto Bositra zany isolotena any Antananarivo amin'ny volana juin misy solotena avy eto amin'ty festival Morona Maniny ty izay tondra ny fitarany Morona Maniny ho any Antananarivo zay solotena mahazo Antananarivo zay tonga mandeha any Maurice tianay koa ho ampahafantarana ny tanora sy ireo manan-kazy hoe misy tanora be dia be manana talenta toy izao ka mila fanohanana. Saika nahitana solotena isa-paritra nandray anjara tamin'ny hetsika festival Morona Maniny izay nitanterahana tao amin'ny Alliance Française Ambositra ny fanindran-dalana tamin'ny fifaninanana misy Mister Morona Maniny. Afa tsy nitsaha mivoatra ny kalitaon'ny fampianarana ao amin'ny lycée moderne Ampeflo hatramin'ny taona nijoroany tamin'ny taona 2020 sy 2007 mifarimbona amin'ny ahatsara ny lenta-pahaizan'ny mpianatra ireo mpampianatra sy ny mpandraharaha sekoly feno 80 taona tamin'ny taona 2022 ny LMA ka ifarana amin'ity volana May ity ny hetsika fankalazana raha ny fandaram-potoana dia voasa manokana natrika izany ny solotena mpanjakana ary antsoina ireo komity mikarakara ihany koa ireo mainty milalo ny sekoly. Ange Rabe Manakaja Stéphane Alphonse. Mihatsara sy mivoatra trano ny fomba fampianarana eto amin'ny lycée moderne Ampeflo antony mahatsara ny voka-panadinana isan-taona miara-miasa amina mpiara-miombona antoka maro izy ireo ho fitsinjovana ny lenta-pahaizan'ny mpianatra misy amin'ireo tena mendrika no alefa manohy fianarana any ivelany. Ny taranja rehetra dia ezahina manana laboratoire. Ao anaty laboratoire eo zany dia ezahina zany miova endrika amin'ny fampianarana miala amin'ilay mahazatra taloha ilay hoe mpampianatra ety aloha dia miteny izay fahaizany dia avy eo mpianatra mandray an-tsoratra dia lasa tahaka ny perroquet ny mpianatra taorian'izay fa manavao fomba fampianarana ny mpampianatra miezaka manavao be da be fiaraha-miasan'ny mpampianatra ny lycée moderne Ampeflo amin'izany ohatra fotsiny ny fanomezan-tanan'ny Alliance Française izay manofana mpampianatra lycée moderne Ampeflo ohatra fotsiny ny ambasaden'ny Inde izay mandefa mpianatra avy eto amin'ny lycée moderne Ampeflo mahazo bourse extérieure raha ny voka-panadina mpanjakana dia angamba inoko fa anisany manana ny vokatra tsara indrindra ho amin'ny lycée lehibe eto Antananarivo lycée moderne Ampeflo raha tsy teny fotsiny hoe ny voalohany tamin'ny taranja série S teto Antananarivo dia mpianatra avy ato amin'ny lycée moderne Ampeflo. Faranana ny 20 May ho avy izao ny fankalazana ny 100 taona nijoroan'ny LMA ho marina amin'ny fitokanana ireo fotodrafitrasa vao naorina sy ireo izay nasia-panavaozana izany.
eo zany fandokoana sy fanamboarana ny lycée ray manontolo zay zany zay asangeza be natao nandritra ny fankalazana ny fahempolo taona eo ihany koa ny fitokanana ireo ataontsika hoe trano fidiovana sy trano fivoahana izay raha malala moa fa raha ny isan'ny mpianatra eto amin'ny lycée moderne Ampefiloha dia tsy naharaka intsony ireo trano fidiovana ireo dia nanao trano fidiovana vaovao zany ny lycée moderne Ampefiloha. Ireo zany dia hotokanana amin'io fotoana famaranana fahempolo taona ny lycée moderne Ampefiloha io. Fa ankoatra zany dia misy ihany koa ny fanolorana marobonina pirenena ho an'ireo mpampianatra sy mpanjara na vita be. Antsoina isika mainto milala rehetra izay efa namela dian-tanana teto amin'ny lycée. Antsoina isika mpampianatra amperinasa. Nisy trano evana ahitana fampiratiana avy amin'ny sampam-pianarana hita amina université samihafa teto amin'ny lycée moderne Ampefiloha ahafahan'ireo mpianatra mamantatra izay filiera ho ataony aorian'ny fahafahana baccalauréat. Toizatsika amin'izay resaka fampianarana izay ihany maneho ny fahavononany anoana ny tanora malagasy amin'ny sehatry ny fampianarana ny fanabeazana ary ny arabola ny fidirana eo amin'ny sehatry ny asa ireo orinasa tsy miankina tanjona ny anamafy ny fifandraisan'ny tontolon'ny fampianarana ambony sy ny sehatra matianina indrindra ho fanohanana ny tanora amin'ny fidirana amin'izay sehatry ny asa izay sy ny fikirakirana vola. Efa manomboka tamin'ny taona 2024 no nametraka drafitrasa hanohanana mpianatra ny banky tsy miankina iray ka anisany ny fifanaraha-piaramiasa izay vao nisoniavina niaraka tamin'ny université tsy miankina. Zava-dehibe araka izany ny fampifandraisana ny sehatra akademika sy ny tontolon'ny asa izay manokatra lalana vaovao any hoavin'ireo mpianatra raha azo lazaina fa fototra lehibe amin'ny fampandrosoana ny fanabeazana sy ny fanohanana ny tanora. Anisan'ny fanomezana fitaovana sy vahaolana ahafahan'ny tanora miomana amin'ny fiainana matianina sy ny lafiny arabola. Ho any amin'ny distrikany Manakara isika tafajoro amin'ny faritra fidovinany ny fikambanana FFM na ny fanilon'ny fanavaozana ny Madagasikara tonga tany an-toerana nametraka ireo birao sy ny mpandrindra-paritra ny filoha nasionaly ny FFM tany Manakara. Dozité Malala, Eric Didier. Tsy fikambanana mitady toerana ny FFM ary tsy antoko politika fa kosa ery iray mijoro ho arofanina fa indrindra hitondra fanavoazana marina amin'ny alalan'ny asa. Ahafana manatanteraka izany aty amin'ny faritra fidovinany dia napetraka amin'ny fomba ofisialy ny mpandrindra-paritry ny FFM sy ny mpikambana mandrafitra ny birao. Tanjona dia hanamorana amin'ny fampanananasa ny tanora aty an-toerana. Ny FFM dia fikambanana tsotra fa ny fanavaozan'ny Madagasikara nenge tamin'ny tolona tenikanja izay tarikan'ireo tanora. Izay tanora mivodina tao anatin'izany tolona izany no nanangana ity fikambanana ity ny fototra tanteraka amin'ny resaka asa sosialy sy ny fampandrosoana ity. Ny laram-pahamehana dia ny famoronana asa ary fijerena ny sosialy ity fotony ity satria manana fampiofana maro ny fikambanana atao anatin'ity fikambanana ity efa mezaka izahay amin'izany hoe fampifanana arakasa ho an'ny vahoaka malagasy. Isi ny fifanakakaizana bebe kokoa dia nitokanana ny foibe paritry ny FFM fidovinany eto Manakara ao Maroalakely ahitana toeram-pianona ny fitaraina ny vahoaka ety fotony. Fananganana maison d'écoute mba enona ny fitaraina ny vahoaka eny fotony eny mezaka izahay zany zao anangana an'izay ary tsara no manamarika fa ho an'ny faritra fidovinany manokana zao dia fa manana kizeny zareo dia raha ohatra ka misy resaka fitarainana sy hoe fanatonana idirana membre zay dia tokony tonga dia manatona amin'izany QG izay vonatsangana. Ho fanatsarana ny tanjona dia miara-miasa amin'ny rehetra ny FFM eto fidovinany mba ho tombotsoa ny tanora. Programanay zany dia hiara-miasa amin'ireo STD ngamba tsara satria mafikambanana an'izay dia miara-miasa amin'ny fanjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao na ety fotony zany amin'ireo directeur régional reo ohatra ny amin'ny fampananana asa zany dia anao demande amin'ireny zahay mba ahafahanay manome fampanofanana ho an'ireny ankizy rehetrarehetra atao anatin'ny faritra. Efa misy ankizy ao anatin'ny membre des bureaux afaka mampanofana ankizy misokatra malalaka ny fikambanana fanilon'ny fanavaozana Madagasikara atao anatin'ny faritra fidovinany ao Maroalakely mandray izay rehetrarehetra vonina anabevoany zany
FFM izany. Manana ny soatoavy ny FFM dia ny fahamarinana, fitiavan-tanindrazana, fiarovana ny vahoaka ary ny fanarenana any Madagasikara. Alafin'ny fanatanjahantena no maranantsika ny vaovao mikarakara fifaninanana ady baolina kitra iraisan'ny fokontany mandrafitra ny commune Ambonivohitra Maroantsetra sy basketball iraisan'ny service orinasan'ny préfecture ny Maroantsetra iarana amin'ny délégation-ny tanora sy fanatanjahantena etsika natao ho fanamariana ny fetin'ny fahaleovan-tena sy fitezana ny tanora mpankafy fanatanjahantena. Boniface Ramiandroson. Ekipa folo avy amin'ny fokontany folo eto amin'ny commune Ambonivohitra Maroantsetra no mandray anjara amin'ilay tournoi interfokontany ho an'ny baolina kitra izay natomboka ny 9 avril teo ary faranana ny 9 jona. Hetsika no karakarain'ny préfecture ny Maroantsetra niarana tamin'ny délégation-ny tanora sy ny fanatanjahantena mba amin'ny délégation-ny serasera sy ny kolotsaina Maroantsetra. Ankoatran'ny maha hetsika natao anamarihana ny fetin'ny fahaleovan-tena azy ity dia manana tanjona lehibe koa ny mpikarakara. Natony safidianana ny fokontany manokana dia eo aloha ny voalohany indrindra ny fanesikisena an'ireo tanora mba sirona amin'ny zavatra hafa eny anivon'ny fokotany satria ny firona amin'ny zavatra hafa na nitokana ny zava-damadomelona isan-karazany dia miteraka sy filaminana ary miteraka vesatra ho an'ireo fokotany isakazony ny fisian'izany. Dia fitezana amin'ny tanora zany eny fokotany indrindra no tanjona. Akoatran'ny mafakalazana ny 9 jona anazy nazahoana ny fahaleovan-tena. Tsy ny baolina kitra ihany fa nomena sehatra ihany koa ny mpankafy basketball tournoi interservice et société izay natomboka ny 9 Mai lasa teo ary amin'ny 12 jona ny lalao famaranana. Natao penina izy ity ka ekipa enina no mandray anjara amin'izany. Ombera lehibe no fanomezana ho an'ny baolina kitra raha fanomezana sy loka samy hafa kosa ho an'ny basketball. Tapitra ny oran'ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy ankasitrana no tany tokantrano naraka izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ireo ekipa rehetra niara-ny salata amin'ny fanatotosana ny fampalalam-baovao manome fotoananao amin'ny rampitso indray veloma tompoko.